Zeny amin'ny fankalazana ny fiakarany masina mari tany andanitra fa ivadika pejimbavao afatateraka isika. Nankalazaina androany 10 Aogositra ihany koa ny fa 70 taona nahazoan'i Inde Fahaleovantena. Nisy ny lanonana nanamariana izany andro izany teto Madagasikara. Izay nanasan'ity firenena ity ireo manam-pahefana ambony sy solontenam-panjakana isantsokajiny avy. Feno 70 taona katroka androany 10 Aogositra ny Fahaleovantena ny Inde. Entina ankalazana izany ny gouvernemanta indiana de manomana hetsika maro ao Inde sy amin'ireo firenena namany. Ho an'ny eto Madagasikara de maro ny hetsika ara-kolontsaina ho totosaina eto andrenivohitra sy Mahajanga. Isany koa ny fampiratiana sary izay totosaina ny 17 hatramin'ny 12 Aogositra ao amin'ny efitrano Rabesahala ao amin'ny trano famakiam-boky nasionaly a Nisy. Isy ihany koa ny 12 Aogositra izao ao Mahajanga Nisy izay tanterahany tarika mpanao ny dinety-paharazana avy any Inde. Dansa folklorika, dansa indiana zay maneho ny resaka fiainana any ambanivohitra ny Inde ho aseho anatin'ny dansa izay ho atao eto Antananarivo ary misy ihany koa moa zany ny dansa izay ho atao any Majunga ko manasa antsika rehetra zany anatrika izany misokatra ho an'ny besin'ny maro izany famparatiana tsara sy ny dansa indiana izany dia manatena ny fahatongavantsika maro. Manana ny fankalazana ny 70 taona ny Fahaleovantena ny Inde, nisy ny lanonana ny totosaina teny amin'ny trano fonenan'ny masivoniany eto Madagasikara. Mariana fa ankalazaina hatramin'ny volana Aogositra 2022 ny 70 taona ny Fahaleovantena ny Inde. Inde izay zanatany anglisy teo aloha ary tato anatin'ny 30 taona farany de tsy nitsahatra ny roborobo ny toe-karen'ity firenena ity. Mamiratra Inde na eo amin'ny lafiny indostria, informatique, sy apikaroana samihafa.